fa 10 taona ny FJKM avaratsena fanantenana talata volonondry notokanana androany ny fiangonana vaovao ho Tsangambato. Famerenana ny Ilze Pars tsy tokony ho ady hevitra intsony. Tompon-daka ny Afrika taranja karate U14 nahazo medaly 12 Madagasikara. Tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao hatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao. Alarobia fa 13 ny volana Desambra ny taona 2020 tonga soenao anatin'ny fampitona ny fampalalam-baovao. Anamboatsika ny vaovao ary amin'izao alina izao araka ny efa hitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia naresaka ny teny talata ny volonondry teny androany satria dia notokanana androany ny fiangonana FJKM avaratsena fanantenana talata volonondry iarivo avaradrano. Tonga teny antoerana ny filoha Marika Ravalomanana ary nanatrika izany ihany koa ireo avy amin'ny foibe FJKM. Mitatitra amintsika ny makasika izay ary Asinandria Malala sy Manorandria Malala. Aoko Jehova ifaly amin'ny asany. Io ny andalan-tsoratra masina nakana ny hafatra ho an'ny kristiana tonga nanatrika ny fotoam-pivavahana tao amin'ny FJKM avaratsena fanantenano talata ny volonondry androany. Saika tazana nanatrika ity fotoan-dehibe ity avokoa ireo tompon'andraikitra ambony eo amin'ny fiangonana FJKM na ny am-perinasa izany na ny teo aloha. Ny filohan'ny FJKM no nitondra ny afatra sy ny toriteny. Ny teny fanevan'izao jobily zao avana malala dia ilay salamo fa 430 ary tsotra sady foizany teny zany tianasampitiavana antsika mianakavy iaraka iretona izany teny zany manao amin'ny anaran'ny tompo aoka Jehova ifaly amin'ny asany. Tiangataka anareo amerina azy mafy tsara hoe rehefa miaino izany antso atao ny salamo fa 430 zany tsika liavana malala dia ataoko fa mazava tsara ny hafatra tena Andriamanitra apetraka amintsika fiangonana ary afatra mitsotra dia tsotra ny afatra zany. Ny afatra voalohany dia izao miasa Andriamanitra miasa-ko isika. Zay ny afatra voalohany miasa Andriamanitra miasa-ko isika. Ny afatra faharoa dia izao miasa tsara Andriamanitra miasa tsara ko isika. Ny afatra faharoa dia ny hoe miasa tsara Andriamanitra miasa tsara ko isika. Anakroa ihany ny afatra ataoko fa na dia ny olona matiarika indrindra oatra aza afaka mahatadidy an'izany hoentina mody. Inona ilay voalohany teo? Faharoa ny taona 7 no nanomboka nipetraka ny vato fehizoro ary nanomboka teo ny asa ary androany vao nitokanana. Mitetina 10 miliara ny vola lany ary tsy nisy fanampiana avy any ivelany fa Europiny ny fandrimbona nanao izay vitany. Sedra maro ary olana maro ny tsy maintsy novakivakiana nandritra an'izay 13 taona izay. Rehefa nandeha nefa satria pastera tonga nanasana dia anisan'ny mpitantona bery kosa sady be finoana amin'ny fifoazana azy dia raikitra fatrano vato no atao faran'izay lehibe. Rehefa natao manefesana teo am'tona efa 20 metatra eo kanefa moa tsy nazaka an'izany le tany satria mbola tsy azo ty misy parking ty tamin'izany fa tety any dia amin'ny 20 metatra latsaka eo no lavany 20 latsaka ny sakana. Raikitra ny fanamboarana trano. Inona no natao? Nakavaty teletorokely ary misy fiarahamiasa tamin'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany satria ny mpanao vato dia naka mivato teny fa ny taona mivato kosa dia tsy nanaramana na ariary aza fa ny fiangonana ny taona an'izay naketo amin'ny toerana ity. Natao ny fiangonana dia mahatsiaro ny tenin'ny président FJKM teo nisy mpamatsy vola tokoa izy hay mpamatsy vola ilay tompoko dia Jesosy Kristy ary ny tompon'aty rehetra ny fiangonana manontolo tao ihany koa ny sefo dia fokotany teto amin'ny fokotany avaratsena ny be ny tanàna ny fandimby sy notabahatany ny avaradrana ho fohy be FJKM ary ny zanakam-peleza. Natao ny trano vato vita somatsara izy satria ny 7 izay nahatonga ty daty ty natao hoe androany 13 Desambra ny 13 Desambra 7 nametrahana ny vato fehizoro ato avaratrato. Nanatrika ity fotoan-dehibe ity ihany koa ny filoha Marika Ravalomanana. Naneo ny hafaliana izy noho ny fanasana azy ary tsy adino ny raroson rehetra
amin'izao akatoko ny fety izao. Voalohany a misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa dia nameny an'ity fotoana ity teto amin'ity toerana ity afaka hidera sy hisaotra azy ary afaka miaraka toy izao zava-dehibe, tena zava-dehibe tokoa izao ka dia hisaotra antsika izy. Faharoa misaotra an'ireto ray aman-dreny avy any amin'ny Foibe, avy any amin'ny synodam-paritany, ianareo tao fitandremana, misaotra betsaka tena tsara ny sakafo ary manantena zay mbola ho tsara koa amin'ny manaraka. Tamany zay, tena tamany zay. Dia manaraka makasitraka anareo ary miaraba anareo amin'ny fahaizanareo manaraka tsara ny leadership n'ity pasteur ity satria tena manana leadership na appartenance mihitsy izy zany hoe le esprit participatif nitonany azy seny mandray anjara daholo ohatra anankiray tena ohatra fotsiny le efa manao kajo force ireny le fifoazana asi safoka fotsiny datra le mpiservile rehefa vao aizy le directeur tsy eto kahaka mihitsy mijery azy eo. Hitanareo tsara koa rehefa na le hira ara misy an'le feon'dela be da be eny SLK nanao an'ireny zay taloha dia vaveo misy an'le manao hira le izy le chauffeur tena faly zay ka dia misaotra betsaka noho izany araka le viteny teo hoe lanona-pahavaratra tsy maintsy andeha isika andeha zay fa dia anareo koa toerana zany misotena ndraiky le vahiny ndraiky koa satria be da be mpitandrina katekista tokoa eto misotena anareo koa mihina fa tsara daholo ny lokany sy nitsika mety ka dia zay misaotra betsaka misaotra 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 zay any am'reny tsy tatoko zay resahana efa samy miteny daholo ny aloha dia misaotra 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 samy teny demarika dia farany ary satria nisy miteny teo hoe hitarina izy zay ny samy pasteur dia mirary atsika rehetra samby anao krismasy sambatra ary alala lay teny teo izay nataon'ilay mandrentsika tena mba ampitiavana izay raha tsika mitanamantsika zany fifaliana zany amin'ny fankalazan'ny fahatokam-banim-pamonjy ary indrindrindrindra mba hahafahantsika mitoky aminy sy mijoro mandrakariva fanana anazy mba hananantsika zany tena fiainam-baovao zany miaraka an'i Jesosy ka dia hoy izahay hoe teto nanombohana ny fetin'ny krismasy dia enganeky ny fianakaviana rehetra isy tokantrano amina zany fifaliana zany sika miresaka zao zany tena nolo zao no mizara le fanomezana an'ireny le kererena reo reo fanampiana zay nareo tamin'ny anniversaire tena faly anazy fitenena pasteur dia misaotra betsaka misaotra betsaka zao tsika miresaka zao izy amin'ny raiky ambin'ny folo tamin'ny riva sy rapitso mandeha lalana any amin'ny zay tena sarodalana ny atsimoany mba hizara fifaliana amin'ny krismasy tena faly aho dia samy mikatry mitona vaovao isika rehetra ary hotehin'Andriamanitra mandrakariva. Taorian'ny fotoam-pivavahana moa dia nofaranana tamin'ny fiaraha-misakafo ity andro manan-tantara ity. Raha izay ary ny teny telatany voalondra teny dia anohizantsika ny vaovao kosa amin'izao alina izao dia efa tonga soamantsara any atsimo amin'izao ny fanampiana izay natao andrindra sy natokana ho an'ireo malagasy tratra ny kere sy anjadiny kere any amin'ny tapan'ny atsimon'ny nosy iny. Ireo fanampiana ireo dia fampanantenany izay nataony Filomarikaravalmanana izay tanterany soamantsara amin'izao fotoana izao. Mitatitra amintsika ny makasika izay Germaine Moenjanahary sy Tokra Marolahy. Izay fanomezana azoko amin'ny fanamariana ny tsingerin-taona nahaterahako dia tolotra sy omeko ireo avana tratry ny kery any atsimo. Io no fanambarana izay nataony Filomarikaravalmanana tany Soavinandriana nandritra ny fankalazana ny 510 taona ny jorony FJKM ao Soavinandriana Itasy. Mikadona aty atsimo ireo fanomezana amin'izao fotoana izao. Tonga eto Andranovory zany zao zahay délégation avy amin'ny Antokotiky Madagasikara otron'ny RMDM toerana 68 km miala ny Tuléar. Amin'izao fotoana zao efa tonga eto daholo ny entana izay fanomezana ho atolotra ho an'ireo mpiray-tanindrazana sahirana kere any atsimo ireo. Eto tsy maintsy anaovana transportement satria lavitra ny lalana
268 km miala eto no andeha naterana an'ireo fanomezana rehetrarehetra avy amin'ny filoha marika ravalomana an'ireo araka ny teny nataony sy ny fampanantenana nataony dia hoe ny fanomezana rehetra tamin'ny fankalazana tsingeritaona naterahany sy izay mety ho fandaniana rehetra ho ataony tamin'izay fankalazana ny tsingeritaona naterahany izay dia ho atokany ho an'ny vahoaka malagasy kere sahirana any atsimo ka dia eo ampanantanterahana an'izany zay ankehitriny 800 kilometatra miala veto Andranovory no anaterana ireo fanampiana avy amin'ny filoha marika ravalomanana ireto ao anatin'ny fanamariana nino hely raha teo izao vaninandro izao koa zava-dehibe ny fifanampiana tahaka izao indrindra fa ho an'ireo sahirana nitarika ny délégation aty an-toerana moa sekretera général ny antoko timy ny mpandrindra nasionaly ary ny mpikatroka tima titoliara izay hotrony ny RMDM tanjony ny zarana ny fanampiana ho an'ireo tena sahirana. Fa eo amin'ny pejy ny fampianarana kosa indray ary dia sarotra ho an'ny tanora vao navita fianarana eto Madagasikara ny fidirana eo amin'ny sehatry ny asa fa ihany koa ny fitadiavana asa tsy mifanaraka amin'ny tsenany asa avokoa mantsy ny ankamaroan'ny fianarana noratoviny izy ireo warahantsika ny fanadiadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiry ny aina. Ny lalam-piofanana mikasika ny fizahantany, ny lalàna sy ny fitantanana no tena mbola mahaliana ny tanora eto Madagasikara amin'izao. No ireo sehatra ireo indrindra fa ny fizahantany anisan'ny mivoatra be eto Madagasikara. Saingy mbola sarotra kosa nefa ny fitadiavana asa. Sarotra. Tsy raha ataontsika tsotsotra angamba ny ataontsika ny 40% ny diplômé ihany no mety mahita asa avy hatrany amin'ny 6 mois après ny fivoahany. Au-delà an'izay ary zany dia vao mainka mety sarotra kokoa fa zay le azavaiko teo mihitsy no tsy hanana mpianatra mivoaka izy tsy mahafantatra hoe aiza ny lalina leny iza ny afaka hitarika anazy tsy misy miparene izy dia azy ny mahita asa fa miankina fotsiny izy amin'ny fahaizany sy le diplôma koa nefa indraindray tsy dia tena misy réputation tsara fa sarotra mitady asa eto Madagasikara zay mahatonga ny olona mamorona asa tsy mifanaraka amin'ilay filière izay nataony akory rehefa avy eo. Ny sehatra ara-ekônomika eto Madagasikara no tena mbola sakana amin'ny fahasarotana amin'izay fitadiavana asa izay indrindra ho an'ireo tanora vao navita fianarana. Ny voan'ny fahaizam-pianatra aloha anankiray tsy mamaly an'ilay besoin n'ilay orinasa zay aloha anankiray be dia be no miteny hoe manana diplôme na licence amina gestion rehefa tonga amin'ny sehatra ny asa tokoa tsy mamaly an'ilay besoin zay voalohany faharoa ilay couche économique ny Madagasikara mihitsy en difficulté daholo ny entreprise surtout mandritra ny Covid iny ny entreprise avy any ivelany izay matanjatanjaka koa nefa nisy mikatona maromaro dikan'izay zany memena ilay taux d'insertion. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany eny amin'ny CCIV ny andiany fahaenina ambin'ny folo tao amin'ny université STIM izay miisa 900 nivoaka tamina sampam-piofanana 7 ny diplôma DTS, licence, master 1 sy ny master 2 no nivoaka androany. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray ary dia nitondra avo ny anaran'i Madagasikara ny taranja karate tamin'ity indray mitoraka ity no tanterahina teny Ankorondrano androany ny lanonana fanomezana mari-pakasitrahana ireo kolonga mpikatroka haiady. Mitondra amintsika ny makasika izay Miradora Benjamin, Mathieu Princy ary tahiry ny aina. Medaly volamena 5, medaly volafotsy 4, varahina 4 ireo no amboara azon'ny Madagasikara nandritra ny fiadina ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja karate latsaky ny 7-10 taona natao tamin'ny alalan'ny fifandraisan-davitra 9 ka hatramin'ny 7-10 taona ny mpandray anjara. Misy sélection natao dia vao sélection tao anatin'ny équipe nationale dia ty compétition ty angamba ny fa ny angamba ny fa vao indray mandeha nanao an'ity coupe d'Afrique ity. Ianao moa manao kata eo amin'ny tatamia dia alaina vidéo après alefa zareo amin'ny andafy dia zareo mitsara vany dia le résultat teneny zareo makaty avy. Eo amin'ny filarana kapobeny dia larana voalohany amin'ny firenena valo nandray anjara no misy an'i Madagasikara, larana faharoa Afrika Atsimo ary Egypte eo amin'ny larana fahatelo. Sambany teo amin'ny tantara ho an'ny amboarany Afrika eo amin'ity taranja karate latsaky ny 7-10 taona ity no nampitain-davitra na en ligne tahaka izao. Ny antony
dia mbola noho ny fisian'ny covid-19 amin'ireo firenena maro aty Afrika. Matany ketsy azy dia mbola afaka mandeha lavitra ireo ankizy ireo. Ahitanareo fa nisy démonstration nataonay keo teo amin'ny Qatar reny zany ny zavatra misy raha zao tontolo zao amin'izao fotoana. Tsika zany tsy lozan'ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Hitantsika tao koa le rahalahany a Canada zay miaraka matetika aminay moa zany gasy io any Canadianina koa izy fa gasy zay mifanampy amintsika rehetrarehetra sy ireo mpiara-miasa aminy. Ny fiofanana moa zany dia tena mifantoka be dia be mihitsy, tsy ara teknika fotsiny fa zavatra maro mifangaro tao satria retsika tamin'ny kabary teo fa tena misy ny sasany any amin'ny examen dia vita examen no rofina manao an'le fifaninanana na andro na alina tokoa dia tena niaraka nisala tao ny ray aman-dreny sy ny ankizy ary ny fédération. Fantatra ihany koa fa handray anjara amin'ny championnat d'Afrique comité 2021 i Madagasikara izay mbola tsy fantatra mazava aloha ny fotoana anatanterana izany fa miankina amin'ny fipetrany valana retina covid-19. Eo amin'ny vavaony maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tahoriany fivoriany Commission Européenne manoloana ny fanakanan'ireo olona avy any Royaume-Uni mankany amin'ireo firenena Européenne hafa dia nisy ny fiovana. Isany nampiatra izay fiovana izay izao i Frantsa. Fanadia Dinari. Après 48 heures passées à quai, manome alalana ho an'ireo izay avy ao any amin'ireo firenena ao Royaume-Uni i la Frantsa na dia teo aza ny filazana fa misy trangana valana retina mahery vaika noho ny coronavirus any Royaume-Uni. Misy anefa ny fepetra tsy maintsy arahiny toy ny fanaovana fitiliana latsaky ny 27 ora ka rehefa tsy mitondra ny tsimokaretina dia mahazo miditra. Betsaka ireo Frantsay miasa any amin'ireo firenena mivondrona ao amin'ny Royaume-Uni ka rehefa fety toy izao no fotoana hodin'izy ireo miazo ny tanindrazany. Tafiditra ao anatin'izany ireo mpamily fiara lehibe toy ny camion. Ho an'ny Romain zao dia monina ny Londres izy ary rehefa navita ny fitiliana ka mijery izay sidina andehanany sisa. Nahitana fiakarany ihany koa ny saram-pandehanana manoloana ny sakana isan-karazany raha ny fanazavany. Te hamonjy ny fianakavianan'ny la Frantsa nefa hoy izy ka tsy maintsy manaraka ny lamina rehetra ahafahana mizotra makany. Fotoana toy izao koa no ifanarahana amin'ny mpampiasa ahafahana mody. Raha tsy ahivina, efa nanapaka ny fifandraisany tamin'ny Royaume-Uni la Frantsa ny alahady teo, saingy noho ny fangatahan'ireo Frantsay monina any dia natao izay maromaritra iraisana noho ny fanazavan'ny tompon'andraikitra misahana ny sidina ny antoerana. Une levée des restrictions du Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Irlande ont d'ores et déjà annoncé prolonger la fermeture de leurs frontières. Fa hatramin'izao moa dia mitohy hatrany ny ady hevitra mikasika ny Îles Éparses androm-panjakana anisan'ny miady miafy amin'ny famerenana ireo nosy ireo ny antenimieran-doolona efa nisy moa ny volavolan-dalàna rafitry ny loolona itakina ireo nosy ireo. Fanadia adiny eo amin'ny sary sy rindrany sary ny Andra Kotomalala ary Tahiry Niaina. Ny faefatra ambin'ny folo ny volana Jona sy ambin'ny folo sy roa arivo no namoaka lahatsoratra mikasika ny Îles Éparses ny Jeune-Afrique. Naneho hevitra mikasika ireo nosy ireo Raymond Ranjeva, filoha lefitry ny Cour internationale de justice na ny CIG teo aloha ny tenany. Tsy ady hevitry ny sono izy ny fiarah-mitantana ireo nosy kely ireo. Ny taona 7 sy 700 no efa nahazo vato izy niaraka tamin'ny ekipany teo anivo ny firenena mikambana ny amin'ny tokony amerenana indray ireo nosy ireo amin'ny Madagasikara. Tsy misy atakandro. Tamin'ny 7 sy 700 ihany koa ary efa niteny Frantsa fa tsy mahaliana azy mihitsy ireo nosy ireo. Tamin'izay ihany koa ary no nahatonga ireo nosy ireo nantsona ho Îles Éparses. Toa maneho ny tsy firarahin'ny Frantsa ireo nosy ireo. Saingy amin'izao ifandirana amin'ny Madagasikara indray ny fitantanana azy noho ny arenan-dranomasina sy ankebon'ny tany ananany. Araky ny lalàna, isika ny tompon'ireo nosy ireo ary tsy tokony ho ady hevitra akory ary izany. Ao anatin'izay lalàn'izay zany ny famerenana ireo atao hoe fionana sy indrindra ny fampatsiahivana ny didin'ny firenena mikambana mahakasika an'izy io
ny amerenana an'ireo nosy malagasy ireo. Zany rehetra zany dia misy kipitsipitsiny amin'ny procédure izay tokony ho atao amin'ny fanjakana. Eto mantsy dia ady ny fanjakana frantsay eto ankilany, fanjakana malagasy eo andaniny sika zany, ary efa nisy didi-pitsarana io nisy ihany koa ny dingana tokony ho ataon'ny rototo. Zany rehetra zany no ny fehezinay ankehitriny ary namohanay ny tolo-dalàna mahakasika an'ireo nosy ireo izay any malagasy. Hatreto aloha tsy mbola nisy tohiny intsony ny mikasika ny fitakiana ireo nosy ireo avy amin'ny fanjakana malagasy. Taonangina ary tsy nisy intsony ihany koa ny resaka daorian'ny fikaonan-doha dia ny vato sy andafy avaratra. Tsy nahinona teny intsony ihany koa ny fanjakana taorian'ny filazany Emmanuel Macron ny volana oktobra teo nandritra ny fivahinianany teo amin'ny nosy sambatra na Île Glorieuse fa ici c'est la France. Fa efa mipakeran'i Madagasikara ny vondro ny mpanohitra amin'izao fotoana izao. Raha ny hita aloha dia efa be ireo olona no resy lahatra fa ilaina tokoa ny mpanohitra ho arifentry ny fanjakana amin'ny mety ho fioaram-pefy ataony. Ny zava-misy anefa dia variana loatra ny mpitondra manenjika ireo mpanohitra ka hany ka adinony hatramin'ny andraikiny. Nanao fanadihadiana momba ny zava-misy marina amin'ny tontolo politika ary Miradora Benjamina sy Mathieu Princy. Tsy mandra lesona mihitsy ny mpitondra mifandimby eto amintsika. Any ka misy fiantraikany amin'ny fitantanana ara-panjakana foana ny ady la politika volena eto Madagasikara. Tsy tafapetraka amin'ny toerany mihitsy ny mpanohitra. Mitanila ny fampandrosoana, ny loza aza, dia ny mpitondra izay azo lazaina fa manana fahefana feno indray ankehitriny no manenjika ny mpanohitra. Ventesina ombieny fa marefo na faible ny mpanohitra. Tsy misy mihitsy ahafahanao milaza rehefa ianao fitondrana hoe faible reo mpanohitra reo. Fa ny mpanohitra koa afaka hiteny koa hoe faible koa ny fitondrana ve? Tsy izay ny zavatra marina sy misy fatandremy sao vao fitaka izany. Tsy hoe akory hoe raha natao ny fifidianana senatorialy teo dia tsy nanao ny ireo ataoko hoe ao mifanoherana satria hoe matahotra, satria tsisy olany, satria na ny mpifidiny aza dia jereo fa nanao fanambarana ireo olom-boafidiny nanao fanambarana hoe izahay dia hifidiny lisitra IRD isika jiaby manohana irmara. Zany rehetrarehetra zany dia mariky ny hoe tsy fanajana sy fametrahana an'ilay toeran'ireo mpanohitra. Aleo izy rehefa nanapa-kevitra ny antokony hoe ny tiako Madagasikara zao sy ireo mpanohitra maro izay nilaza hoe izahay dia tsy handray anjara ary ny olom-boafidinay izay reo no lasa mpifidy vaventy dia tsy mandray anjara amin'ny fifidianana io. Dia enao eo amin'ny fitondrana ny tokony mampiseho sy mampianatra hoe reny zany tsy mifidy zareo satria izay tsy mifidy izay koa dia zo koa izay. Fa tsy enao amin'ny fitondrana indray no aka ireo olom-boafidin'ilay mpanohitra izay nilaza hoe zany hoe entinao ampiadivina anatiny ao fanampitehana n'ilay fanoherana any amin'ny antoko mpanohitra mihitsy zany. Dia zay ve ilazana fa faible reo rehefa avy eo fa matoa ange na alany olom-boafidy izy ho be ny tanàna tany amin'ireo toeran'ireo le antoko. Dikan'izay manana ny maizy azy izy any amin'ireny toeran'ireny. Inona ary no mety vokatry ny tsy fanomezana toerana sahazan'ny mpanohitra amina firenena iray? Vokatra tsara sa ratsy ve ny miandro ny mpitondra? Manao tsinitsinina ny mpanohitra ao aminy? Tokony efa tsy miaina tsony an'izany hoe misy hoe fanonganam-panjakana vahiny 2009 iny ny tokony farany teto Madagasikara. Kanefa rehefa tsy izay mpitondra mipetraka io ny tsy mametraka amin'ny toerany an'izay fanoherana izay fa manao tsinitsinina ary hamotika mihitsy aza an'ilay fanoherana dia lasa tsy tany demokratika intsony ilay tany. Izay dia tsy fakana lesona amin'ny tantara. Io tsy misy ny politika ny eo ihany no miverimberiny. Tsy misy zava-baovao zany io fa le fiovoaran'ny toe-draharaha fotsiny no mahasamihafa azy. Fa aoka ho tadiditsika ary isintomako ny saintsika rehetra fa 2008 anie ny tiako Madagasikara 100% ny sénateur, 9% ao anatin'le 720% ny solom-bavam-bahoaka, 57% ao anatin'le 500 sy arivo ny be ny tanàna.
ny gouvernementa 100 fa 2008 nanaona nisy crise nanomboka amin'ny faran'ny taona ary 2009 dia lasa nisy ny ataoko hoe korotana teto amin'ny tany sy ny firenena. Zany zavatra zany no ilazana hoe raha vao tsy ny mpitondra fanjakana zay mitondra no mametraka amin'ny toerany politika akapobeany mihitsy indrindra io resaka hoe antoko politika io dia tsy lamina ny tany sy ny firenena. Amin'ity mpanao politika ity dia tokony hijoro tena ho ray aman-dreny ny mpitondra manomboka izao indrindra fa amin'izao akatoky ny fety izao. Firenena raha manana Madagasikara ka samy tokony andray anjara amin'ny fampandrosoana azy. Izay ary no namarana ny fotoana ny fampalalam-baovao teto amin'ny MBS tamin'izao alina izao. Mankasitraka anao tany an-tokantrano tany sy nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandra-pitafy ary ho amin'ny rapitso indray tompoko.